avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. miaia amin'ny fampiasan'ny fanjakana ireo vola avy amin'ny FMI ny antoko malagasy miara-miainga araka ny taratasy nalefan'izy ireo tany amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro mimponina ao Antsiranana Norambe, Omaly, nateraky ny rivo-doza juda ao amin'ny lakan-drano Mozambika, indrindra amin'ny lafo ny fifamezivezena, lalana ny antoerana izay efa simba tanteraka amin'izao fotoana izao. Tsy mangarara ny fampiasana ny volam-panjakana hatreto amin'ny firaisamonim-pirenena izay nitaky ny ampahafantarana ny olo-pirenena ny asa atao amin'ny vola laniana ary mivokatra azo avy amin'ireo tetikasa samihafa. Vola 3 hetsy ariary isaky ny mandeha no ilaina amin'ny fitsaboana ny aretin'ny voa. Maro amin'ireo marary no efa miandry fahafatesana rehefa avy nandany fananana tamin'ny fitsaboana. Amin'ny farany androany ny hetsika fampandriana tany nataon'ny tafika sirianina tany andrefa n'ity firenena ity, izay nandravana ireo vondron'olona mpanohana ny filoha teo aloha Bashar al-Assad amin'ny fifandonana izay namoizana aina anarivony amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboka lasy tongo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay makasika ny fanatanterahana ireo tetika asa goavana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao no hanomboantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Maneho ny ahiahiny amin'ny fampiasany fanjakana malagasy ireo vola avy amin'ny FMI ny antoko malagasy miara-miainga araka ny taratasy izay nalefan'izy ireo tany amin'ny FMI. Ity antoko ity izay manohana ny fangatana ireo firaisamonim-pirenena mitaky ny ampitony ireo tetikasa tsy manara-dalàna ireo. Isan'ireo firaisamonim-pirenena mitaky ny ampitsarana izay tetikasa izay ihany koa ny CRADOI ary miantso ny fandraisana andraikitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena manoloana ireo tetikasa samihafa manitsakitsaka lalàna eto amin'ny firenena ireo. Onona izay. Namoaka fanambarana androany ny antoko malagasy miara-miainga taorian'ny fandefasan'izy ireo taratasy tany amin'ny solotena maritry ny banky iraisam-pirenena. Ity antoko ity izay nisaotra ny FMI tamin'ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo famatsiam-bola azontsika farany teo. Nisaotra fa mametraka ny ahiahiny ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fampiasan'ny fitondram-panjakana malagasy ireo vola ireo izay tsy mamaly akory ny laharam-pahamehana ara-tsosialy eto amin'ny firenena. Mety ampitombo ny fantrana ny tsy faiza mitantana amin'izao fotoana mampiana ireo fanampiana avy amin'ny mpiara-mombonantoka noho ny toedrara iraisam-pirenena araka ity fanambarana ity. Ny antoko MMM izay manohana ny fangatana ireo firaisamonim-pirenena amin'ny tokony ampitsarana ireo karazana tetikasa tsy nandalo fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana araka ny voalazan'ny lalàna ka mampitaraina ireo vahoaka iny fotony izay voakasika ireny tetikasa ireny raha tsy hitanisa afa-tsy ny lalam-be mikodana Antananarivo Toamasina. Araka izany, manao antso amin'ny fitondram-panjakana anao laharam-pahamehana no avy ny firenena ary ampitsahatra izao fomba fitantanana jadona sy tsirefesy mandidy izay tsy misy tanjona afa-tsy ny fisekosekona izao ny antoko malagasy miara-miainga. Miantso ny fitondrana rajoelona ny antoko MMM fa miantefa amin'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena ny antson'ny CRADOI izay isan'ireo firaisamonim-pirenena nanao soniny taratasy ampitsarana ireo tetikasa tsy manaraka ny lalàna. Ny zavatra mahagaga nefa dia na ny FMI na ny Banque mondiale izay manana didy amin'ilay atao hoe diligence raisonnable na raha lazaina amin'ny teny tsotsotra dia hoe fanaraha-maso ny fampiarana zany fenitra izany sy ny fanajana ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny ao anatin'ny tetikasa afa-tsy ny vola dia toa mitaza-potsiny zany tsy fanarahana fenitra izany no mamela ny mpanatanteraka ny tetikasa anao izay tiany atao hampahalalahana ary araka ny fatatsika moa na misy ary zany tsy fanarahana fenitra rehetrarehetra zany dia mbola mahazo famatsiana foana
mitoy foana ny famatsiana avy amindreo FMI Banque mondiale reo ohatrany hoe omena valisoa am'le tsy fanarahana fenitra ve zany le fitondram-panjakana sa ahoana ny antso ataonay amindry zareo zany a de hoe nareo kompa manaraha fenitra nareo ara tsy manaja ny fenitra apetrakareo amin'ny tsy firara fitazanana fotsiny a sy tsy fakana fepetra rehefa misy zavatra ohatr' zao hoe fanonerana amin'ny tsirariny sy tsy mendrika zao a lalàna mifeny tetikasa fenitra mila arahina zon'olombelona isandreo vohitsakitsaka amin'ity raharaha ity ka tsy tokony ho piraitsy-kombakomba amin'izany ireo mpiara-mombonantoka ho iatrany ity firaisamonim-pirenena ity aminay aloha dia efa nitsakitsahana ny zon'olombelona sy fanaovana tsinotsinona ny famendrehana ny fampiasana an'ireo olona ireo amin'ny karama varimasaka ray alina isan'andro a anao tana maro anala ny atsanga manototra ny tany fivelomany vokatry ny fanamboarana ny autoroute aminay dia mitovitovy amin'ny hoe izy ihany a no asena miady ny fasana ilevenany sanatria tsy manaraka ny fenitra zay tsy maintsy arahan'ny mpanatanteraka tetikasa koa le fomba fanonerana satria misy famatsiana avy amin'ny FMI sy ny Banque mondiale io autoroute io dia tsy maintsy manaraka ny fenitra ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy voafaritry ny société financière internationale zay rafitra anankiray ao anatin'ny FMI ihany a mikasika ny fanonerana n'ireo olona veritany sy fivelomana noho ny fanaovana ny autoroute itoy ary iamafy ny fitakina ho ataon'ireo mpanao politika sy firaisamonim-pirenena manoloana ny fanitsakitsahana ny zo sy ny lalàna ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa eto amin'ny firenena ireo izay sady tsy mamaly ny filan'ny vahoaka malagasy fa nentina ny sekosekoana fotsiny ihany raha ny faneho-kevitra hatrany mandidin'izay fanarahandreo dingana samihafa momba ny fananganandreo tetikasa samihafa eto amin'ny firenena zay hatrany tsy nanaja ny fenitra tokony ho arahana amin'ny fanatanterahana tetikasa lehibe mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ka antony mampitsika ireo tetikasa amin'ny filohan'ny pirenena ankehitriny ho ny teknisianina momba ny asa vaventy ray tsy fananana drafitra sa matipaika izay miteraka olana samihafa raha ny fanazavana rina fitiavana no mitatra ny antsy prian'izay tetikasa-panjakana maro no mihitsika amin'izao fotoana ny fanatanterahana ny asa tsy voaja ny fepotona avy tany ary miemotra lava ohatra amin'izany ny tetikasa Tanamasoandro izay efa tamin'ny 2014 no nampanantenaina saingy mandraka kehitriny zara raha ny ampahany ihany no vita ny tanymena sy ny atsanga no mamotika ireo fambolena araka ny fitarainan'ireo mponina eo ihany koa ny lalambe mikodana sy ny autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina ny taona 2024 no nanomboka ny asa ka nambaran'ny filoha fa ho vita mialoha ny faran'ny taona 2024 ny 20 kilometatra iaraha mahita nefa fa tsy tratra izany ary nahemotra ny taona 424 ary izay ho amin'ny fiafaran'ny taona 524 izao indray ny 20 kilometatra ny tetikasa mihisatra fa ny fanotofana tanimbary no miazakazaka ka mampitaraina ireo tantsaha eo koa ny tetikasa teleferika mitarazaka ny fanatanterahana ny asa nandrasana ny volana Jolay 2024 izany araka amin'ny fambanantenan'ny filoham-pirenena fa hatramin'izao haingo tanàna ilay tetikasa mampibabotrosa ny taranaka faramandimby ny sarety indray no mandeha alohan'ny omby amin'ny fanamboarana ireo tetikasa-panjakana ireo ka io tsy mandeha amin'ny lohan'ny io hoy ny teknisianina momba ny asa vaventy tsy azo atao mihitsy ny manatanteraka tetikasa lehibe raha tsy efa vita ireo kipitsipitsony teo aloha ao anatin'izay le etude zay sarety mandeha aloha zay mahatonga ny io miitsoka tahakin'io ary zay no mahatonga ny olona rehetra menimenina ao anatin'le satria tsy misy ireo fanadiadiana mialoha zay efa tokony natao mialoha androany zany tsy mahagaga raha ohatra ka hitantsika hoe misy ny blocage misy ny tsy fahatombanana amin'ny fanatanterahana an'ireny asa ireny satria tsy manaraka an'izay le kipitsopitsony tokony ho atao zay tsy tokony hanomboka aloha ny asa raha tsy efa vita manontolo ny fanadiadiana mahakasika ny tetikasa ialana amin'ny olana samihafa toy ny misy eo ankehitriny tokony hangaraharaha ihany koa ny pitsopitsony amin'ny fanaovana ny fototra-fitrasa ao anatin'ireo avant projet roa nyresahako ireo hita ao daholo ny kipitsopitsony rehetra
ao anatiny zay anatanterahana ny asa na ny angalana ny tany anaovana ny remblé na ny anaovana ny ouvrage rehetra zay mipetraka ao anatin'ny fotodrafitrasa lehibe io ary reny rehetra reny dia tsara ho fanta satria volam-panjakana volam-bahoaka no ampiasaina dia tokony isy ny appel d'offre ouvert na ny appel la manifestation d'intérêt zay vao mandeha reny kipitsopitsony reny. Ankoatra ireo tetikasa mihitsoka betsaka amin'ireo fotodrafitra sy natsangan'ny fitondrana rajoelona no tsy manaraka ny fenitra toy ny kanja-paria ary io tsy nahazo ny fankatoavan'ny kafy io na nandaniana $770 aza. Misy koa ireo tetikasa lehibe nijanona teo amin'ny vato fototra tao ireo veranjaviny ny toy ny asa toy ny tetikasa etanol tany amin'ny district Anambilobe. Fa tsy mangarara ihany koa ny fampiasana ny volam-panjakana hatreto araka ny fanadihadiana. Mila ampahafantarina ny olom-pirenena ny asa tao ny vola olaniana ary indrindra ny vokatra ho azo amin'ny tetikasa. Raha ny faneho-kevitra netiny teo anivon'ny CCOC, ny firaisamonim-pirenena izay laza ny tokony hanamafisana ny fanaraha-maso ny volam-panjakana isan-taona ary hanomezana tatitra ho an'ny vahoaka ihany koa. Hentsora Soary Malala. Tsy misy na tsy ampifandaliana ireo tetikasa-panjakana ary lavitry ny mangarara ihany koa na ara-bola na ara-pitantanana hoy ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Mila tamberina andraikitra ary tokony afantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena ny olom-pirenena indrindra mahakasika ny fampiasana ny volam-panjakana hoy ny CCOC. Aminay tsy ampy ny fangarahana momba ny fampiasana ny volam-panjakana. Resaka projet présidentiel fotsiny resana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana dia misoratra fotsiny projet présidentiel fa tsy fantatra mazava hoe ina daholo moa zany ao anatin'io projet présidentiel io. Marina fa misy ezaka nataon'ny fanjakana ny rakatam-pinody amin'ilay fametrahana le fanokafana le site web hoe SIGOB. Kanefa ny rehefa jerena io site web io dia tsy mazava tsara hoe inona tsara moa le tetikasa ohatrinona le vola lany ary inona le vokatra ho azitsika olom-pirenena rehefa vita io tetikasa io. Izany hoe tena mbola mila amafisina le fangarahana eto amintsika momba ny fampiasana ny volam-bahoaka. Vokatra izay tsy fisiny ny tenerana sy fanadihadiana araka ny tokony ho izy izay tetikasa tsy lara-pahamena no hiazaka izany ny mpitondra. Izay moa zany dia efa niteny ary mampatsiahy foana hoe ilaina mba misy drafitra mazava momba ny asa-panjakana. Mba nisy drafitra ny fanarahana nampahafantarana ny vahoaka ary hoe nakasitrahany rehetra mba hoe izao marina ny lara-pahamehana mifanandrify amin'ilay filan'ny vahoaka. Satria amin'izao ny fijerinay dia mandeha irery ny fanjakana mandapa-kevitra irery ary tsy mifanandrify amin'izay filan'ny olo izay ny zavatra tena hoe lara-pahamehana ho an'ny fanjakana. Mila mametraka viana sy paikady mazava ny mpitondra fanjakana ary mampafantatra izany amin'ny vahoaka izay lehibe hoy hatrany ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Volam-bahoaka no ampiasaina amin'ny fanatanterahana ireny tetikasa ireny ka tokony hisy ny fankatoavana amin'izay vahoaka izay fa tsy atao tiakano tsy tiakano. Ako ny fanamariana ny fetiny vehivavy teto Madagasikara, fitakina ny tokony atao eto amintsika rehefa 8 martsa fa tsy fety amandanonana. Nanamavy izany ny mpitolona ho an'ny vehivavy avy eo anivon'ny Liberty 32. Ity firaisamonim-pirenena ity izay nanamafy fa mifamadika amin'ny tokony atao mandritra ny fanamariana ny 8 martsa ny zava-miseho. Amin'ny fitondrana tokony anaovana fitakina izay lasa mpikarakara fety amandanonana ho an'ny vehivavy izay tokony hitako ny zony ihany koa eo anatrian'izay. Ny any Cyprien. Distolona ny vehivavy mankalaza ny 8 marsa amin'ny endriny 524 hoy ny mpitolona ho an'ny zon'ny vehivavy na feminista manoloana ny fety sy lanonam-be nandaniana volabe ny sabotsy lasa teo. Tolona ny eto Madagasikara fa tsy fety hoy hatrany ny fanazavan'ny Liberty 30 teo satria mbola tsy miendrika lanonam-be tahaka ireny ny ady eto Madagasikara. Hetsika fitakina tahaka ny an'ny sindikaly ireny no tokony ho atao. Saingy ny eto Madagasikara ny fitondrana hanaovana fitakina indray no mikarakara lanonana. Tsy misy politika mazava hoe inona marina tokoa moa zany tolona sy ady izay tokony fitorana eto Madagasikara dia lasa mirona bebe kokoa ny amin'ilay fankalazana. Izay lazaiko hoe amin'ny apahany iray mety tsy hoe diso fa tsy mitompona noho ny ady lehibe izay tokony mbola androsoana bebe kokoa satria lasa mankalaza ilay kely ataoko hoe kely dia kely firosoana izay efa vita noho n'ilay hoe manamarika bebe kokoa ny ady sy ny tolona mbola mila hirosoana. Rehefa 8 marsa dia tsy miasa ny vehivavy. Tsy azoko ilay hoe tsy miasa satria raha tena tokony izy tokony andeha hitolona
le hitolomana any amin'ny fanjakana fa tsy hoe ny fanjakana indray no mikarakara fety ho an'ny vehivavy mifamatika izany le anjara andraikitra sy anjara azy satria amena fotoana ny vehivavy manokana tsy azoko hoe maninona rehefa andro resam-pirenenan'ny olona manana fahasembanana no miasa ny olona manana fahasembanana amiko zany dia tolona diso izay afahaton'ny fitondram-panjakana ho fitaovana le andro lasa fitaovana zany le andro lasa fitaovana zany le vehivavy satria lasa indray karakarany fitondram-panjakana fety ary ny tena loza dia lasa eken'ny be sy maro le fikambanan'ny valo mars na mahainao zany hoe fikambanan'ny valo mars zany inge tena hoe mahamenatra efa maninona misy fikambanan'ny valo mars zany dia ny antom-pisin'le fikambanana dia karakara valo mars fotsiny hanao fety izay tsy fantatra le mpisitraka an'le fety kory ny antony. Lasa fitaovana iray entin'ireo mpikarama amin'ny tetikasa sy ny famatsim-bola ny olana misy eto amin'ny firenena mifandraika amin'ny zon'ny vehivavy tsy voahaja fotoana tsara indrindra anaovan'izy ireo sehoseho ety ivelany sisa ny valomarja misy ny ezaka fa tsy ampy ireo vehivavy mihitsy no mila amporisiana handeha mafimafy kokoa amin'ny fitakinany zony hoy ny avy ao anivon'ny VLMF Analamanga. Vehivavy malagasy mantsy efa manana an'le zoany itendry efa manana ny zoany handrara fa tsy mitovy amin'ny vehivavy any amin'ny tany hafa satria nahitan'izany ny tenako tany Afrika tany ny vehivavy tsy mahazo miteny ary mbola misy ny hoe vady voalohany vady faharoa vady fahatelo dia anjaran'ny lehilahy daholo mifidy an'izany rehetrarehetra zany nefa isika efa manana an'izay zo zay dia nefa manao tatsy vinitra na ny vehivavy malagasy zany mila mifoe amin'ny toromasony fa tsy mila voasafosafony lehilahy amin'ny hoe matoritorifa naterako hena. Ireo vehivavy mitana andraikitra lehibe no mijoro vavolombelona fa tsy mora ny fampifanarahana ny asa sy ny mahavehivavy ao an-tokantrano kanefa tsy maintsy hatrehana ny fiarahamonina ihany koa mbola mitsara isantratran'izany ny vehivavy be ny tanàna lefitra any amin'ny tontolo ambanivohitra tsy afaka mandeha irery nefa ny vehivavy rehefa hiady ny zony fa tsy maintsy mila ny lehilahy ihany koa hoy ny nambaran'ny be ny tanàna iray tany an-toerana mila manosika azy ireo ihany koa ny lehilahy na dia kominina ambanivohitra aza dia nisy ny fankalazana izay no tanterahana ihany koa. Dia izay ihany koa no hoentsika miazo ny tapany avaratra Madagasikara mahakasika ny rivo-doza jude izay manantanina ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro mponina ny atsiranana ny Rotsakorambe nentin'ity rivo-doza izay mbola ao amin'ny lakan-drano Mozambika ity amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny fahasimbany lalana izay efa ratsy sy feno lavaka ankehitriny ka mahatonga fahasahiranana amin'ny fivezivezena ao an-toerana sy tany Bezara no mitatitra ny antsiprian'izay. Noho ny fahasimbany lalana dia sahirana amin'ny fivezivezena ny mpampiasa lalana. Lalana efa ratsy lavaka mitombo rano mibana tsy ampy lakan-drano ka miteraka dobon-drano amin'ny toerana maro samihafa izay manahirana ny rehetra. Misy azy ireo milaza fa efa sarotra ampiasaina ny lalana na amin'ny andro maina aza araka ny fanadihadiana natao fa vao maika mampanahy amin'izao otsakorana izao. Fampiasana lalana amin'ny sitetry deholo ano fahavaratra lalana zay no tegna le hita fa ratsy doka lavadavika zay no tegna mary eo moa rano koa misy fiverezan'ny rano zay asa manambola tany fiverezan'ny rano tsandry fa tany jiaby aloha dobodobon-drano nahiragna be fampiasana lalana malely latsaka satria ny lalana nany mazava andra fo manahiragna ke indrika izy azo maleny manjava sarotro be le lavadavika amin'ny lalana be ny tsy hita mety mantanteraka accident izy fa mila mitandry miteraka ahiahy ho an'ny mponina aty Antsirana ny fisian'ny rivo-doza noho ny tsy zarizary misy momba ny lalam-pirenena fahenina. Miezaka manao tahira hatrany hoy ny fanazavana fa tsy fantatra oviana ny lalana iarina amin'ny laona ialana amin'ny fiakaran'ny vidinentana tsy ankijanona. Nahatreto dia mipetrapetraka fo an-tragno mandokondoky izy zay zay raha rehefa mbola tsy dia misy hoe fimanana larobe sisisy fanadena zay ndraiky mividy ireo provisoire maro samihafa hoe vary le raha ilaina amin'ny fiainana andavanandro regny satria mampagnany ihany koa ny malemy totoy karaha ty zao dia tapaka koa lalana mety miakatra ny vidin'ireo raha jiaby. Tapany lalana aloha tegna le misy fiantraikany amin'ny vahoaka tegna misy satria hatramin'izao zao lapatika misy sisy
miakatra le vidin-dra misy ndraiky fa tsisy feky zay ka raha koatra fitapahany lalina io asa mba rovigna zo mba vita fa tegna le mampijaly tsara mba vita tsy amin'ny fitsokany rivotra sy ny orana mahery ihany no tokony fantony manam-pahefana fa amin'ny fahasahiranana ara-sosialy ateraka izany koa tsy ny rivodoza ihany no loza fa ny fahasahiranana aterany koa raha tsy misy fandraisana ndraikitra matotra dia ho mafy kokoa noho ny rivodoza ny fiantraikanyity Kristy amin'ny fiainam-bahoaka. Tombanana hiditra amin'ny Madagasikara ny afarany herinandro avy zao ty rivodoza ity araka ny vaovao avy amin'ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro ny ariva teo na izany azy manomboka ny alarobia ihany dia hisy ako mivantana amin'ny toetrandro eto amintsika ny rivodoza ka maro ny faritra isitraka rotsakorana ao anatin'izay indrindra ny eto avoatany ny Antsipriana. Araka ny vaovao nampitainy foibe famantarana mety ho toetry ny andro tamin'ny efatora ariva teo vinavinaina hahazo an'i Madagasikara ny farany herinandro zao ilay rivodoza Jude izay mandravarava atsy Mozambique miaraka amin'ny tafio-drivotra 570 km isan'ora ankehitriny. Raha ny tombana hatrany akasika ny ilany atsimon'ny nosy ny rivodoza amin'ny farany herinandro izao. Ny tanjaka meloha zany dia mbola mijanona ao anatin'ny forte tempête tropicale hatrany izy tia izay misy rivotra manodidina ny 10 km isan'ora ary misy tafiotra manodidina ny 700 km isan'ora. Raha ny vinavina mboka an-dranomasina izy any amin'ny alakamisy maraina be any dia mizotra mianatsimo-tsinanana manambana ny morontsiraka atsimondrefany Madagasikara iny tombanana hiditra tanety zany raha ny vinavina hatrany any amin'ny farafaran'ny herinandro any ity rivodoza ity mila miomana tady zany any amin'ny tapany atsimon'ny nosy amin'ny fiatrehana indray ny mety fandalovanyity rivodoza ity. Raha ny tombatombana hatrany hitohy manomboka ny alarobia izao ny rotsakorana eto afovoan-tany ary vinavinaina isitraka izany rotsakorana izay avokoa ireo faritra maro manerana ny nosy manomboka ny alakamisy. Milohan'izany hitoetra ny hafanana amin'ireo faritra maro. Amin'ny ankapobeny kosa raha ny toetry ny androntsika dia somary mazovana izay aloha ny oram-baratra amina faritra maro indrindra any amin'ny alakamisy ihany ny alarobia efa miandry izay ihany ny eto Analamanga fa ny alakamisy no ny faritra rehetra manerana nosy dia saika mety ahitana orana tanivonaona mety ho araikosoka avokoa. Ny maripanatsika mafana aloha ny andro amin'ny ankapobeny zany eto anatin'ny 2 andro any amin'ny alakamisy ihany no mety hidina indray ny maripana ary mety tafidina hatrany amin'ny 20 degré Celsius raha ny vinavina hatrany. Na izany aza tsy tokony hisy endrika intsony ary mila mailo hatrany ireo mpampiasa ranomasina any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefana. Isana hahery ny ranomasina eo anelanelany Besalamy sy Toliara ka tombanana ho tafakatra hatramin'ny 4 metatra ny ahavo ny onjany rano. Dia izay ihany koa no entsika misento vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay teizy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika sanao ho vita. Indrana 643
manantona anao ny fampindramam-bola. Mamenina ny araba hatrany tomboka lasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity hoentsika manokadray ansokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Toamasina ny atrikasa fanombohany tetikasa viavy CC nisy ny fampafantarana ny fisiany tetikasa ho an'ny fatra tsinanana sy analanjoro fijerena manoka an'ireo vehivavy sy fikambana am-behivavy misy amin'ireo fatra roa ireo ka voakasika manokana ho anatin'izay ny resaka miralenta ny resaka fandriam-pahalemana ary ny fiatraika ny fiovany ny toetry ny andro ihany koa herinao razafomana. Isitraka ny tetikasa vaiavy CC ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana izay ahitana distrika miisa 5 ka ny roa amin'ireo dia ato anatin'ny faritra Atsinanana, distrika ny Toamasina voalohany sy distrika ny Toamasina faharoa. Ny atrikasa androany moa dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa vaiavy CC ary ihany koa fampafantarana ny fisian'ny tetikasa eto anivon'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Ny vaiavy CC dia tetikasa anankiray izay arahan'ny SAFFJKM sy ny consortium anankitelo moa zany izahay misy an'ny PPI sy ny Green and Cool iarahana amin'ny ministera ny population sy ny firaisankina izay financé ny PBF. Ny vaiavy CC dia fanomezan-danja ny hetsika ataon'ny vehivavy sy ny tovovavy ary fanohanana ny asa atao hiadina ny faharefon'izy ireo hiatrika ny fiovan'ny toetrandro sy ny lozatandinin-doza. Ny tanjon'ny tetikasa vaiavy CC dia fampiroboroboana ny fomba fiasa mampiditra ny resaka miralenta sy ny fitandrona ny fandriam-pahalemana manoloana ny loza ateraky ny fiovan'ny toetrandro sy ny vona voajanahary eo anivon'ny vehivavy sy ny tovovavy. Ny mpisitraka ny tetikasa vaiavy CC dia maha hoe vaiavy CC anazay dia ireo vehivavy sy ny tovovavy ary indrindra koa ireo fikambanam-behivavy fikambanana ireo olona mana fahasembanana ireo marefo eo anivon'ny fiarahamonina. Mijery manokana ny maha-olona indrindra fa ny vehivavy amin'ny faharefona amin'ny fiatrena ny loza voajanahary ihany koa ny ampisiany tetikasa vaiavy CC. Tsarany tokoa fisian'ity tetikasa ity satria ny ministeran'ny mponina izay tariny ramatoa ministra Razafindrato Aurélie dia miahy ny maha-olona voalohany indrindra. Dia agnatin'izay ny vehivavy sy ny ankizivavy ny olona marefo rehetrarehetra dia ny tanjona amin'izay le hoe ny fampandrosoana ny vehivavy mba hoanana fahefana hivoatra amin'ny fiainana andavanandro. Dia amin'izay koa magnampy izy bebe kokoa hiatrehana amin'ny cyclone sy ny toetrandro ratsy dia eo koa ny arovany bebe kokoa amin'ny violence basée sur le genre izay iarahana amin'ity tetikasa ity hoe ahoana ny arovana ny vehivavy mandritra ny cyclone sy aoriana cyclone ahoana hiatrehan'izay amin'ny hoe fiarovana azy amin'ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalasy sy mahavavy. Efa tany amin'ny taona 2012 ny PBF no nijoro au mpiara-mombon'antoka arabola mamatsy ireo tetikasa maro eto Madagascar. Et le PBF vraiment vise à renforcer la cohésion sociale, prévenir les conflits et un des axes principaux c'est la prévention des conflits liés aux effets du changement climatique. À travers ce projet, le projet VIAV CC, on reconnaît le rôle clé des femmes et des jeunes filles dans la prévention des conflits liés au changement climatique. L'importance d'investir beaucoup pour la protection des femmes, pour leur autonomisation financière et pour qu'elles jouent un rôle plus important dans les communautés pour l'adaptation aux effets du changement climatique. Ankehitriny, efa tafakatra hatrany amin'ny 2.7 tapitrisa dollara ny famatsiam-bola natokany Fonds pour la consolidation de la paix eto Madagascar izay misandrahaka amina tetikasa miisa 7 ka isan'izany ny tetikasa vaiavy CC. Vehivavy sy ny tontolon'izay hatrany fa hiazo any Mahajanga vetivetsika. Nandray anjara feno tamin'ny fankalazana ny avalomaritra tany Mahajanga ireo vehivavy mivondrona ao amin'ny Vimango. Noho izy ireo misehatra betsaka amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy ny Vimango izay fikambanana tsy miankina ary tany azany koa na izany eto Antananarivo na any Mahajanga fanadihadiny.
ny vimangona ny vision Madagascar-ngo dia fikambanana sehatra tsy miankina iray ny orona ny taona 2024 ahitana azy ireo no ao Antananarivo sy eto Mahajanga ary saika miainga avy aty avokoa ny fandaharam-potoana sy ny fandaharan'asa. Nandray anjara feno tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ireo andriambavilanitra mivondrona ao amin'ny vimango no izy ireo misehatra betsaka amin'ny fiarovana ny zony vehivavy. Ho azy ireo fanehoana sy fiaramentana amin'ny vehivavy rehetra amin'ny fitakiana ny izo tokony sitrahan'ny vehivavy ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika rehetra izay natao taty Mahajanga. Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny valo marsa ihany koa izahay ao amin'ny Vima NGO na Vision Madagascar NGO. Izahay eto reto moa zany dia apahany aminay fotsiny solotena no tonga manatrika eto fa raha izahay rehetra ny tonga eto dia tena marobe izahay. Dia izahay ao amin'ny Vima NGO moa zany dia anisany misehatra amin'izay resaka zoan'ny vehivavy izay anisany tena asa lehibe ataonay ary ao ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana, ny resaka fampianarana ary ny fanampiana ara-tsosialy. Izahay dia misaotra betsaka indrindra any izahay reny mpitarika anay ao amin'ny Vima NGO dia tsy iza fa Catherine Aredi izay manome anay any fahafahana rehetra ahafahanay manatanteraka an'izao hetsika izao ary mitondra ihany koa ny teny avy aminy izahay amin'ny fankalazana an'izao valo marsa izao. Dia mirary soa ny vehivavy rehetra izay mankalaza ny valo marsa eraky Madagasikara eto Mahajanga ary mananteny izay fa izao valo marsa izao dia hitondra fahasoavana sy fahombiazana ho antsika vehivavy rehetra amin'izao taona vaovao izao indray. Ny toy teny amin'ny foibe ny Vima Sotema bazary kely ny fanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ho an'ireto vehivavy vimango ireto satria natokan'izy ireo indray ny arana tamin'ny mpianatry ny sekoly arc-en-ciel sy ny zanaky ny mpiasa tamin'ny alalan'ny fijirena horonan-tsary sy ny fizarana boky azo lokoana na ny livre de coloriage izay mifandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ho an'ny vimango ity taona 2024 tio ny tena nampisongadina sy nampiroborobo ny tetikasa sy ny fandaharan'asa rehetra satria tsy nionina fotsiny tamin'ny fiarovana ny zony vehivavy sy ny tontolo iainana ihany fa noezahana ny nanitatra n'izany amin'ny tontolo ny fanabeazana ho an'ny rehetra toy ny fizarana jiro ary ireo karazana fanentanana izay tafiditra anatin'ny asa sosialy ho fijerena sy fanampiana ireo olona voakasiky ny tetikasa. La fomba vao hafa ireo mpitandro ny filaminana manao fanadiadiana ilay rongony sarony indray no tratra nanodikodiny ilay rongony efa tokony hodorana ataony ozobe amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 3 hariva teo ireo olona 10 voasaringotra no niakatra tetsy amin'ny pak 17 hektara na ny tendrom-pitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny kolikoly. Andrasana ny toyny indrindra ny mahakasika lay manambonina ambony eo anivon'ny gendarmerie voasaringotra anatin'ny raharaha ity amin'izao fotoana izao. Tojony Rina Tahiry. Tamin'ny 3 ora sy fahefany teo no nigadona teny amin'ny pak 67 hektara tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly androany 10 marsa ireo olona 10 voasaringotra nanodikodina rongony mahery vaika kokaina tratra tamina vehivavy misaroa tany nosy Belleville ny 2 aogositra 2024 sy 2000. Sivily ny afatra amin'izy ireo gendarmerie pirenena ny enina izay ahitana manambonina ambony iray sy zandary fototra grade supérieur iray. Ny nahavoasaringotra ireto zandary ireto dia natratrarana azy ireo nanafina ilay rongony tokony efa hodorana. No marian'ny tonipa mpanololalana ambony eo anivon'ny pak eto Antananarivo fa misy raha kolikoly sy fanararotam-pahefana ao anatiny ity mahavoasaringotra manambonina ambony iray eo anivon'ny gendarmerie pirenena ity. Ny resaka nandeha eran'ny tanàna sy ny akombavao izay voaray no nafahana namantatra an'izay. Raha ohatra ka 250 kg zany no voalaza tamin'ny voalohany fa tena lanja marina n'ireo zava-mahadomelina mahery vaika cocaïne vovoka zava-mahadomelina ireo zany dia nanjary nolazaina indray fa 110 zany hoe nisy fifanoherana zany nisy tsy fitoviana ny fanambarana izay nataona tompona andraikitra mpanao fanadiadiana zany hoe ny mpikaroka fandikan-dalàna sy ny mpikaroka ambony fandikan-dalàna misy an'izay tsy fitovizana izay ary izay no voamaika élément déclencheur zany nafana nahita n'ilay hoe fisina
détournement. Rongony mahery vaika efa tratra sy nogiazana efa andeha hodorana no tsy hita popoka ny 200 kilao hoy ny tony mpampanolalalana ambony eo anivon'ny pak Antananarivo. Fanambarana diso no nataon'ireo mpitandra ny filaminana mikasika ny abetsaky ny rongony tratra 200 kilao ny voalaza fa lanja tany amboalohany kanefa 10 kilao no nambarany ny mpanao fanadihadiana mpikaroka fandikan-dalàna. Ny tsy fito vin'ny fanambarana io no niteraka aya fa misy nanodikodina ireo rongony tokony hodorana no amafisin'ny fanadihadiana ho hiatrany ny tony mpampanolalalana ambony eo anivon'ny pak eto Antananarivo fa teo anivon'ny manamboninahitra eo anivon'ny Gendarmerie io no nisiny ny fanodikodinana. Ananana porofo sy azo antoka ny fanenjehana ireo tratra satria trahatehaka ho hiatrany ny loharanom-baovao. Andrasanareo izana ho taterina ato anatin'ny fampalalam-baovao hatrany mahakasika ny fivoaran'izay fiakaran'ireo olona misy 10 voasaringotra ao anatin'ny raharaha teny anivony pak izay fa tontolony fahasalamana vola 3 hoe tsy ariary isaky ny mandeha no ilaina amin'ny fitsaboana ny aretin'ny voa amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo marary no efa miandry fahafatesana rehefa avy nandany fananana tamin'ny fanaovana ny dialyzy ny eto an-toerana izay tsy misy fodravitrasa sy lalàna afaka anaovana ny transplantation rénale na ny famondrana voa amin'izao fotoana izao santatra ny aina. Retapitrisy ariary eo isan-kerinandro no lanin'ny marary iray voan'ny insuffisance rénale na ny tsy fahampiany voa amin'ny fanaovana dialyzy hoy ny mpitsabo. Ny dialyzy izay fanoloana ny asany voa amin'ny alalan'ny fanafody rehefa miaratsy sy potika ny voa. Mitetina eo amin'ny 3 hetsy ariary eo ny dialyzy iray. Atao iny 3 isan-kerinandro ny dialyzy ary mandra-pahafaty raha tsy manao famondrana voa na ny transplantation rénale. Tsy ny rehetra no manety manana amin'izany. Raha manana fahafahana hiatrika an'izany atao hoe transplantation zany any amin'ny 50 na 80 tapitrisa ariary izy any andafy manao azy. Izany hoe tsy ny olona rehetrarehetra mety mahavita an'izany. Reny olona manana fahafahana manao ihany tonga aty amin'ny hôpitaly. Fa betsaka ny any an-trano any miafinafina sy mipiripira any noho ny tsy fahafahana mitsabo na mety tsy fahalalana ihany koa izy mety misy toerana ahafahany mitsabo azy. Misy ihany koa nefa zao dia tena hoe mahalala fa misy ny toerana hitsaboana fa noho ny fahalafosany dia aleony hoe omena ny zafy kely ny vola hitsabon'ny tenany na hikarakarany fianarany dia izy miandry izay andro eritreretiny fa tokony hahatongavan'ny androny eo. Ratsy ihany koa hoe misy ilay atao hoe afaka mahazo greffe na manao transplantation izay mbola tsy vita eto amintsika. Fa misy moa ny lalàna ny karakarana fa ohatrany somary natoritory ihany ilay resaka lalàna dia tsy afaka miroso amin'izay tsika raha tsy eo izay. Ny olombelona misy hikarakara azy fa mila fotodrafitrasy zany mila lalàna ihany koa zany. Mety hitarika fahafatesana ny aretin'ny voa raha tsy voaray ara-potoana. Rehefa tsy miasa tsara ny voa, miangona ao anatin'ny loto ka mivaingana ho vato ary isy fiantraikany amin'ny taova hafa ihany koa. Ankoatry ny fihinanana sakafo matavy sy be akora simika, mety hiteraka aretin'ny voa ihany koa ny diabeta sy ny fiakaran'ny tositra tsy voatsabo. Fa misy aretina hafa amin'ny vatantsika nefa manimba rà. Anisan'izany ohatra ny tositra avo, ny tension zany, anisan'izany ny diabeta. Ireo aretina anankiroa resako farany ireo ny diabeta sy ny tositra avo na ny tension zany ireo ny tena aretina voalohany manimba ny rà. Dia ny fahasimbany zany dia ny fahatsetsehana lalan'ny rà majinika any anatin'ny rà ihany dia farany tsy mahavita ny asany intsony ny rà. Rehefa tsy mahavita ny asany rà dia ny dikan'izay zany mila soloana ny asa satria tsy afaka mivelona ny olona anankiray raha tsy misy rà. Zany hoe misy voa zany. Be sira loatra ny sakafonao na tia sira ianao dia mety miakatra ny tositra. Tia mamy loatra ianao dia mety tonga ihany koa ilay diabeta. Fa na izany na tsy izany reny ihany koa zany ny sakafo mamy loatra, be hena loatra, masira loatra dia anisany mahatonga vato any amin'ny voa ihany koa. Ny vato anisany manimba azy ihany koa na ny calcul rénal. Toerana maro no azo anaovana dialyzy eto amintsika. Agera Peflou, hôpitaly be Felantanana, CHU Andraijato Fianaratsoa ary CHU Tamatavana Lakininina. Ny andro iraisam-pirenena ho an'ny voa izay ho marihana any Morondava ny 20 hatramin'ny 20 marsa ho avy izao. Lohahevitra amin'izany ny hoe manahoana ny voanao, tsy liana mialoha mba hitandrona ny fahasalaman'ny voa. Tontolon'ny fampiasam-bola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy mandry fahalemana ny ankamaroany ireo mpampiasa vola amin'ny sehatra amin'ny fizahantany sy ny fambolena ary ny fiompiana
indrindra ny ao Nosbe ankehitriny manoloana ny fandrodanana sy ny tranga fivarotana tany samihafa raha tsy ilaza fa tsy ny ao amin'ny Nosy Sakaty, Nosy Mitsio ary ny ao Ampasindava. Tranga izay ampitsoaka ny mpampiasa vola raha ny fanadihadiana ka ampempotra ny lafo ny fampandrosoana ary toe-karena ihany koa. Daniela Minaso. Miaina amin'ny tepitepy amin'izao fotoana ny ankamaroany ireo mpandrara mampiasa vola ao Nosy Belleville no ny tahotra mety hanesorana azy ireo amin'ny toerana misy ny fandrarany izay saika lafo amina mpandrara vahiny avokoa amin'izao fotoana. Isan'izany ohatra ireo mpandrara misehatra amin'ny fizahantany, ny fiompiana ary ny fambolena ao Nosy Mitsio, ao amin'ny Nosy Sakaty ary ny ao amin'ny tanàna Ampasindava. Investisseur karaha le cadre investisseur any Nosy be eto tsy misentir en sécurité ro. Tsy sûr ro amin'ny capitaux zay gn'anagnandro andeha petraka andro eto. Karaha tahaka ny raha mandalo Ampasindava eto. Misy sanaka fananangana raha le jour de lendemain izy mila plier valise nany démolisser raha nany eo. Or une travail de 20 ans, 25 ans capitaux nany apetrany eo de ravagna en quelques minutes. Tsy en sécurité zegny le mpampiasa vola indrindrandrindra mpampiasa vola ny Nosy be na agricole io na hôtellerie io na pêche io satria raha de zegny telo zay tsy sécurité eto mihegny karaha io amin'ny fatatahera nino koa raha miboaka mare ndraindray bazary ino koa raha vidiko tsotsy lany zay misy hôtel agricole akory koa vidiny vanina katy tsotsy misity akory langilangy zay raha misy aminay eto zay. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ampimotra ny lafin'ny fampandrosoana ao Nosy Belleville ny mety ho fialan'ny ireo mpandraray izay mamelo ny olona maro ao an-toerana ireo raha ny fanazavana trany. I Nosy Belleville izay miamiemotra trany raha ny lafin'ny fampandrosoana no resaina ampiny ity famotehana mpandraray ity. Ny fananganana ilay hôtely kitana dimy izay kasain'ny fanjakana petraka ao Nosy Mitsio, Nosy Sakaty ary ny ao Ampasindava izay azo antoka fa tsy tondra tombontsoa ny vahoaka iny fotony raha ny fanazavana trany. Atsika mahay pauvre Nosy be fa misy 4000, Nosy be misy olo tsy mihina nefa ny ranomasy io, tany tsaboana io, environnement robaka, kakazo tapatapaka. Io raha andianan'ny vahiny eto le kakazo, tsisy kakazo mitsangana lany charbon jiaby. 70 tonnes par jour charbon lany amin'ny tanàna ty eto kakazo. Nefany mitsabo hazo atsika tio betibetiky io mitsabo hazo tsisy continuité maty raha igny tsisy miarosé baka keo ny loza tany avy tsaboagna igny jaune vert igny misy magnano titre magnano borne betibetiky izy mahazo igny betibetiky vila mitsangana io. Rehefa zay ndraiky magnano non tu n'as pas le droit anareo tsy mahazo hay karakory tsara. Maty pêche, maty agricole, maty artisanat, jo tourisme artisanat mitsilopilopy. Tsisy retombé azony vahoaka Nosy be tsisy 5 étoiles non tsisy retombé aminay io efa ficelé io efa tapaka bie avy agny ro zala de mijotso mandeha fa lalagna andalovan'ro efa misy magasin ro zay to étrangère va tsy vahoaka gasy. Tsy ivina iza mitondra ny anjara birikiny ihany koa amin'ny fanomezana asa ny tanora ny ankamaroany ireo mpandraray eto amintsika saingy raha ny zava-misy maro ny orinasa malagasy potika sy mitsipozipozy noho ny zava-misy eto an-toerana raha tsy laza fa tsy ny olona ny herinaratra sy ny maro hafa. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Amin'ny farany androany ny hetsika fampandriana tany nataon'ny tafika sirianina tany andrefa ny firenena izay nandravan'ireo vondron'olona mpanohana ny filoha teo aloha Bashar al-Assad raha ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Raha ny taremarika farany vokatry ny fifandonana 7,700 5,700 farafahakelindreo sivily maty indrindra ny zaza amam-behivavy tafika 5,20 ary ireo miaramila manohana ny fitondrana teo aloha ny 7,20. Ny foloha mpisolo-toerana ao Syria izay miantso ny siny ny filaminana sy firaisamom-pirenena ho mariky ny fanajana ireo sivily namony ainy any an-toerana amin'izao fotoana izao.
dia zay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality naiza misy anao hankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafindray ary tomboko lasy tombo aveloma tompoko. ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.